Lovina rehetrarehetra kokoa daholo ny zanagasikara dia atondray zako somary enjakenjana sarotraritra ny resakantsika androany dia hoe lehilahy miaraka amin'ny vadin'olona, vehivavy miaraka amin'ny vadin'olona, tsara ve sa ratsy? Dia aleo hazava tsoriko ny marina fa raha hoe efa mahafantatra ianao fa manambady ilay olona, mahafantatra ialahy ka manambady ilay olona, mahafantatra indry ka manambady ilay olona dia tsy azo atao. Sahako ny milaza marina sy mitsotra amin'izay fa hoe tsy azo atao. Mahampirofo indry hoe mipetraka any amin'ny vadiny izy a, mahampirofo ialahy hoe efa manan-janaka izy a, mahampirofo indry hoe isan'andronandro izy mody any amin'ny tokantranony a, noho izany a tsy azo sarahan'ny olombelona intsony ny fiarahany. Dia alaina ohatra indray ohatra izany misy lehilahy lehibe efa manambady a miaraka amin'ny ankizy kely, atao lazaina ohatra hoe eto amin'ny 20 taona na araiky amin'ny 20 taona eo. Ilay ery ary efa manambady aman-janaka, ny vadiny ery efa ny zanany ery efa alaina ohatra hoe 15 taona ohatra. Dia mety ho tsara ve? Mitovy taona amin'ilay zanany a, ilay sipany vaovao, ilay sipany ary ambadika ary. Na hoe zoko kely ilay sipany ary ambadika ary, tsara ve? Tia tena ange ilay lehilahy amin'izay fotoana izay e. Izany ny fitiavan-tenan'ny lehilahy izany. Ary mbola averiko ny tovovavy malagasy ilay mipingapinga miaraka amin'ny vadin'olona ihany izany. Tsy azondry atao ny miaraka amin'ny vadin'olona rehefa etan-drifa hoe manambady izy. Tsy azo atao izay. Mpandainga ange ho an'ny lehilahy e. Mpandainga ary mpanao toko fitaka. Miaraka amindry izy izao mody manjonitra be ohatry ny akoho voakapoka. Tena izao kipiso a. Izany aky tena mandreraka be ao madama. Tena leo be mihitsy ako. Mamorona izao lainga rehetrarehetra izao izy milaza mody hoe tsy tia. Nefa izy isakariva mody any an-trano manome vola karama madama, mandoa ny ekolarin-janany. Dia indry ary lasa fitaovana fanalan'andro fotsiny. Fitaovana fotsiny nge indry. Resaka alika fotsiny ilay hoe tena alaiky vadika indry a. Tsy maninona. Alaina ohatra hoe 9 taona ianareo roa no efa niaraka. Very any ankeri-piso ny fotoana indry. 9 taona ianareo niaraka dia manome toky andry fotsiny izy. Ny fotoana indry lany tokony iarahana amin'ny lehilahy hafa. Ny hoavindry potika tokony hiaraka amin'ny lehilahy mba mitovy fotoana amindry. Lany andro indry miaraka aminazy. Indry anie vomafy ry piso kely. Tena vomafy indry. Fa tadidio indry ny lehilahy dia mpandainga ary mpanao toko fitaka. Nahafantatry indry ambodiomby izao ary izy hoe diso. Mampirafy izy a, mandainga izy a, dia ny ankamaroan'ny lehilahy tsy manaiky diso izany mihitsy. Hoe diso izy. Tsy manaiky diso izy fa izy indray ary mbola mizerizery amin'ny heviny sy manana fanapahan-keviny. Dia tsara indry hoe rehefa voampirofo indry anky mbola tanora e. Mbola tanora indry a. Dia aza mandany andro miaraka aminazy izany. Aza mieritreritra indry hoe tena potika izany ny avin'io fa tsy hiaraka amin'iny. Izao ange tsy zavatra tsy fantatry indry. Indry izao miaraka aminazy ka raha ho lasa vady indry izy any aoriana any a, tsy hatoky andry nge izy e. Indry efa namotika ilay tokantranony teo aloha. Dia raha ohatra indray izao mivady ianareo roa dia matahotra ihany koa ilay ery hoe sao dia hiaraka amin'ny lehilahy hafa indray indry io. Lehilahy manan-katao satria indry nge miaraka amin'ny lehilahy manan-katao e. Dia izay no atoroko andry hoe efa fantatry indry izy manambady a, efa fantatry indry izy manan-janaka, efa fantatry izy mody amin'ny tokantranony a. Dia tsara indry aleo manohy ny fiainany manokana fa aza mandany andro miaraka aminy. Potika ny hoavindry. Eny e, sarotra ny mafy izany misaraka amin'olona izany. Efa nandalovan'ny tena izany, tena mafy. Mampite-hamono tena mihitsy. Mitomany migogogo ianao tsy mety afaka mitomany. Fa voalohany izany dia mankafy ny tenandry aloha indry. Hiezaka hankafy ny tenako a, hiezaka hanao izay mahafinaritra ny tenako a. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy misy olona vonona ny tia sy hakavady andry sy vonona hanaja andry. Ilay ry nge sady tsy manaja ny vadiny tsy manaja andry.
Ary efa zatra mampirafy ohatran'izao ihany koa le ry dia mivady ary ndria dia mody mamoron-dainga indray izy rehefa miaraka ianareo roa lasa indray izy miaraka amin'ny vehivavy hafa ry. Dia inona ataondreo avy eo? Raha hiteraka amindry izy avy eo, ny tokantranony ary koa nge tsy afaka ialana satria tsy inona olona efa raha vita mariage izy ary avadiny ary efa fantatra fianakaviana izany. Efa ela niarahana izy 5 taona izany efa ela. Ary sarotra aminazy koa ny saraka amin'ny vadiny io satria efa taona maro. Indri no potika no avindri satria indri manimba no avindri miaraka amin'ny olona efa manambady. Dia torohevitra tsara hoe aleo atabo ihany aminazy. Mafy le izy saingy aleo manao an'izay mba hitsinjovana no avindri any aoriana. Dia izay, courage foana ary fadio ny miantehatra lehilahy. Ho an'ny vehivavy le hoe ity lehilahy manam-bolo ity lehilahy manan-katao dia araka amin'ity. Lehilahy dia tsy tia vehivavy mpanataka. Raha ohatra ka vola ny rahandry amin'ny lehilahy dia tadio tsara fa hijaly indri. Fantatry ny lehilahy foana indri hoe vehivavy mila vola ny tadiavindri fa tsy fitiavana. Dia hijaly indri avy eo. Noho izany tapao ny fiarahana amin'ilay lehilahy hoe manambady aman-janaka fa mamorona fitiavana vaovao miaraka amin'ny olona tsy manambady mitovy amindri. Dia izay ny vahaolana akaiky. Dia ho an'ny tovovavy mbola averiko foana hoe aza dia maika loatra ny hoe hisarangotra amin'ny lehilahy. Tsy azo atao izany ilay miraikitra be loatra. Tsy tian'ny lehilahy izany miraikidraikitra izany. Manana ny fiainany manokana izy na manambady koa raha izy manao reverem-badika ary miaraka amin'ny namany sy manao zavatra rehetra izao. Raha madama izao miteniteny azy tonga dia totohondry ny azy madama. Raha madama izao miteniteny azy tonga dia felaka inona tena. Dia izany koa zakandry izany. Toetra ratsin'ny lehilahy izany. Ka mba hisorohana izay loza izay raha ohatra indri ka fa mibatanjo sy mpamahavita azy indri tsy sahan'ny lehilahy darodaroana sy vovonona izany mihitsy indri. Ary mahalala ny tokony ataony izy rehefa miaraka amindri. Dia izay. Izay hoe courage foana ankizy piso kely.